za manokana aloha raha resaka hoe feuille de route dia hoy zany hoe tsika nge efa niditra ny resaka hoe anaraka ny lalam-pandroena ary nisy a fianianana mihitsy ary a senatrerandreo fikambanana sy soliteny resaky ny fianianana nataony kolonel mba ahafahana mitondra Madagasikara ao anatin'izay fanarahana lalam-pandroena ka lalam-pandroena fa dia nanendry ihany koa ny prime ministre ny filoha amin'ny alalan'ny fandorana avy any amin'ny antenimieram-pirenena zany hoe narahana mihitsy zany ny paikady rehetra sy ny fepetra napetraka ny lalam-pandroena ny prime ministre nefa dia nametraka ny PGE na le programme anatanterahana ao anatin'ny roatona zany hoe tokony izay zany ny feuille de route nyty firenena ty fa tsy amorona ny feuille de route extra constitutionnel fa mpanao politika moa misarika an'le izy mba ahafahana raha fahitako azy manokana zany dia hoe ampy hitondrana ny firenena zany ny lalam-pandroena zao hitondra makany amin'izay fanamboazana ary ao anatin'izay efa voaresaka ny hoe misy dialogue national misy dialogue politique misy négociation nationale zay tao anarana ary indrindra ny gouvernement dia efa nametraka mihitsy hoe ministre natokana ho an'ny fanamboazana ary ny filohan'ny Madagasikara amin'izao dia filohan'ny fanamboazana ka mazava be zany fa hoe inona tsony moa zany mba ilana feuille de route ankoatra n'izay nefa efa misy filohan'ny fanamboazana misy ministre d'État anao amin'ny fanamboazana misy ny prime ministre izay manatanteraka ny PGE izay tonga tsika any amin'izay tanàny fanamboazana